Melohan'ny sarantsika amin'ny ity hariva ity dia iresaka momba ny fanatanjahantena tenisy isika nisy androany fifanitsanana na ny tournoi double homme ho an'ny tenisy izay nitanterahana tery amin'ny Max Tennis Sport teny Akorondrano. Ireo mpilalao rehetrarehetra latsaky ny 3e série tafiditra ao anatin'ny laharan'ny fédération-ny malagasy ny tenisy tamin'ity taona 2024 ity no afaka mandray anjara amin'izany fananana izany ary farana rahampitso. Ekipa folo amin'ny tenisy ho an'olon-droa miaraka lehilahy no nifandona teny amin'ny Max Tennis Sport Akorondrano androany ary toy rahampitso natokana ho an'ireo 3e série 4e série sy ny non classé ny faninanana. Ny laharana moa dia nainga tamin'ny laharana napetraky ny fédération-na malagasy ny tenisy tamin'ity taona 2024 ity manazava Ramatolely izay tompona ndraiky ny club Max Sport. Este zany tournoi double homme dia nataonay mihitsy zany le izy mba hanetanana amin'ny mpanao tenisy rehetrarehetra sy mba hamezana fahafapoan'ny petit tenisy. Ny olona 3e série, 4e série ihany zany mba natokanay aloha tamin'ity 2e édition an'ilay izy zany ity. Dia ny 2e série sy ny 1e série koa mbola tsy nampanaovina. Première édition zany efa nisy tamin'ny herintaona dia tamin'ity fa natokana ho an'ny vehivavy dia double dame nisy. Maharitra firy andro zany ilay tournoi? Androany sy rahampitso ihany. Efa manana fandaran-dalao hafa ihany koa ny Max Sport ankoatran'ny tenisy, ao ny kitra sy ny tsipy kanety be. Raha ny tena izy moa zany zao dia amin'ny fotoana ahafahana manao organisation maromaro mihitsy zao satria somary ararotina le fotoana tsy fisian'ny orana dia mihetsika be zay amin'ny organisation zany. Dia amin'ny manaraka mbola misy compétition par équipe zany tenisy dia misy koa compétition ho an'ny ankizy ho an'ny tanora zany. Orindrinao dia isy compétition tournoi ataonay hoe gentleman soccer, tournoi na foot à 4 eto amin'ity CHT ihany. Raha ny tenisy aloha dia tena malaza mihitsy ny tenisy malagasy manomboka amin'ity farany herinandro ity eto Andrenivohitra satria amin'ny alatsinainy dia andray ny Coupe Davis isika eny Ankatso izay andraisan'ny firenena 5-20 anjara ka faninanana par équipe no atao ho an'ny lehilahy. Dia izay no azo natolotra indray zany raha ny vaovao nibahana teto amin'ny Antananarivo sy teto amin'ny firenena tamin'ity androany ity tompolasy tompovavy ampahatsiaroviko anao fa nitsangana zany ireo vondron'ny mpanohatra ka nivondrana tao anatin'ilay hoe mitsangana ry malagasy mahatratratra any amin'ny 9 aloha hatramin'izao ireo mpanohatra mivondrana anatin'izy io. Omaly kosa ny filoham-pirenena dia nandeha nitokana ny trano natokana ho an'ny mpiasam-panjakana tany amin'ny faritra loatra tany Ambatondrazaka mahatratra 50 izany trano izany. Izay indray aloha fa dia mametraka ny veloma mandram-peona tompoko lahy sy tompoko vavy.